Zavatra nambarako iny a dia mampiseho fa tena mangarahara tanteraka ny fanapahan-kevitra rehetra izay mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ary mbola averiko indray amintsika vahoaka malagasy nanaraka tsara ny lalàna velona eto Madagasikara ny fanasorana ny miniten'ny solombavam-bahoaka Saondra Michel natao io zavatra io satria nisy taratasy nalefa ny fitsarana koa taty aminay amin'ny raharaha momba satria eto Madagasikara tompoko dia indrindra amin'izao fanovana izao dia tsisy olona ambon'ny lalàna fa nizaniza na solombavam-bahoaka na président ny assemblée na ny sénateur na ny ministre dia ambany lalàna avokoa izay rehetra dia mieritreritra koa no mazava fa misy resaka politika tenen'ny sasany hoe eritreritra ny sasany hoe zahay hanao zavatra tsy nety le nataony teo aloha tahaka tamin'ny andro teo aloha nisan'ny solombavam-bahoaka afakandro zay tonga dia ny bataina tao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny bataina zany zavatra nataony zareo teo aloha dia androany zareo mahatsapa hoe tsy nao tena nanara-dalàna tanteraka mihitsy re tompoko ary tsy midika nasorona taminy ny miniteny iny dia melika izy non mbola manana droit izy midefendre tsara any amin'ny fitsarana fa rehefa vita moa ny fitsarana dia eo tsika ny mahita azy. Manoloana ny fisamborana sy fanenjehana atao amin'ny ramatoa Saondra Malala Marie Michel solombavam-bahoaka voafito tao amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa voalohany, ministra teo aloha sy mpitsara grady voalohany dia manao zao fanambarana izao zahay avy ato amin'ny vondrona sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Misy zavatra hita sy tsapa ary fantatra fa tsy manaraka ny lalàna velona zay iainana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fisamborana andramatoa Saondra Malala Marie Michel. Mikasika ny andraikitra amin'ny maha-ministra teo aloha azy raha ohatra ka izay no isian'ny fanenjehana dia mazava ny voalaza ny lalam-panorenana fa ny haute cour de justice no afaka manao an'izay raha ohatra ka misy taratasy mazava tsara fanenjehana zay mivoaka avy any amin'ny procureur général suprême dia alefa ny aty amin'ny antenimieram-pirenena dia miroso amin'izay fanadihadiana zay zay miafara amin'ny latsabato ataon'ny solombavam-bahoaka. Tsy misy anefa zany ary tsy fantatra ny antony mahatonga ny fanenjehana na tena ao anatin'ny asa zay nosahaniny amin'ny maha-ministra azy dia mbola tsy fantatra hatreto satria ny avoka zany dia mbola tsy tafarisaka aminay mikasika ny fiampangana andramatoa Saondra Malala Michel. Raha amin'ny maha-solombavam-bahoaka azy indray no jerena dia mazava fa manana immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka zay voafaritra amin'ny andiny fahatelo amin'ny fitopolo amin'ny lalam-panorenana. Zava-misy anefa dia misy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randrianasolon'ny Aiko fa nisy ny fivorian'ny birao maharitra zay nanapahana hevitra amin'ny fanisorana an'izany immunité parlementaire ny honorable Saondra Malala Marie Michel zay. Amiko amaha filohalefitra fahafito ato amin'ny antenimieram-pirenena ny tenako dia anisany tsy naheno no tsy nandre ary tsy niatrika an'izany fivoriana zay nataony birao maharitra izany. Rehefa nahita n'io fisamborana io aho dia niantso an-telefona ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia nilaza izy fa nisy ny fivorian'ny birao maharitra ary nisy ny fiantsoana an-telefona
fa tsy azo antso aho satria tany distrika zay na voafidy ahy. Dia ny angavy moa aho ny fanatrika aminy dia laza izy fa mbola ny toliara dia ataoko angamba ny fahatongavany dia afahanay miroso ny jery marina ny tena zava-misy hoe iza no nangataka nanao fangatahana hanaisitra an'izany immunité ny honorable Sandramalala Marie Michel zay. Dia iza ireo birao maharitra ny vory ary tamin'ny ovina. Dia ataoko angamba sarotra ny ilaza mialoha satria mbola tsy nahazo valiteny mazava amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny tenako dia miandry ny fifampiresahana ny fanantonana mivantana aminy hanamarina ny fisiany zany na tsy ny fisian'izay. Fahatelo, amaha mpitsara grady voalohany Andramatoa Sandramalala Marie Michel dia mazava fa misy koa ny ordonnance 2005-005 momba ny sata mifehy ny mpitsara ary ny andiny ny faha 2.7 sy 3.7 amin'ny code de procédure pénale araka ireo lalàna ireo dia milaza fa ny procureur général de la cour suprême ihany no afaka manendry mpitsara mitovy laharana aminy farafaharatsiny hanao ny fanenjehany. Ny zavatra misy anefa dia polisy ekonomika no manao an'izany fanadihadiana an'izany mpitsara grady voalohany zany. Zany rehetra zany dia midika fa ao anatin'ny fandikan-dalàna tanteraka ny zavatra miseho sy zavatra hita amin'izao fanenjehana Andramatoa honorable Sandramalala Marie Michel zao. Koa eto zahay dia manao antsoavo matetika ary tsy mitsahatra mamerimberina an'izay satria ny zavatra lazaina rehefa mitendry zahay ny fandikan-dalàna toy izao dia lazaina hoe tsy tokony nisy maty manota ny eto amin'ny firenena. Manaiky zahay ny tsy fetezana mety nisy tamin'ny fitondrana zay nisy anay. Fa raha ohatra ka tena tsy maty manota marina no fongorina eto amin'ny firenena. Misy ihany koa ny tsy maty manota talohan'ny fitondrana zay nisy anay. Ko maninona re raha ohatra ka tena tsy maty manota fa tsy valifaty politika na fanenjehana ara-politika no atao dia fongory daholo ireo zay manana dossier tsy ara-dalàna ary tsy maty manota eto amin'ny firenena. Fa tsy jerena fotsiny hoe tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina ihany no nisy nanao fahadisoana no tsy mety, fa nisy ihany koa ny fitondrana teo aloha nanao an'izany. Raha tamin'ny fitondrana teo aloha dia misy dossier maro tonga taty amin'ny antenimieram-pirenena mbola tsy nivoaka hatramin'izao reo dia andrasanay ny fanatanterahana an'izay ny voahan'izay ato amin'ny antenimieram-pirenena raha ohatra ka tena hoe famongorana tanteraka ny tsy maty manota no atao. Koa manao antsoavo zahay amin'ireo mpitondra fanjakana mahefa fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao. Heverinay fa tsy mitondra fitonina eto amin'ny firenena ny fifanenjehana sy ny vazansy politika. Alaina ohatra foana ary teneninay raha ohatra ka tena hiditra amin'izany fanavaozana marina izany tsika eto amin'ny firenena dia tsy misy afa-tsy ny fifamelana sy ny fampihavanana tena izy no iaingatsika. Mba tsy hiveremberena ny zavatra ohatran'izao. Iza moa ny hamantatra ny ampitso sy ny afaka ampitso? Tsisy afaka mamaritra ny mahalala an'izany ankehitriny. Dia izay ve no ifandimbiasana amin'izay mandray fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia rehefa miala ny teo dia tonga indray ny manaraka dia hifanao an'izay hatramin'ny oviana. Nefa samy vahoaka malagasy tsika fanataon'Andriamanitra ho iray ato anatin'ity firenena ity. Koa dia miangavy izahay mangataka izahay mba tsy tokony hatao ny atsonjay sy ny fanenjehana ary ny fanimbana olona satria maro ny milaza hoe reo aneny nataonareo teo aloha koa ekena raha ohatra ka misy zany tsy fetezana zany dia manaiky izahay fa tsy izay ny modely tsara matonareo milaza hoe fanavaozana no hoentina eto amin'ny firenena dia avelao zay ratsy nataony taloha havalona fa mitondrasa zava-baovao
ahafahany malagasy rehetra mitondra ny anjara borikiny amin'ny fanasoavana n'ity firenena ity.